ary an covid-19 volamena telo amin'ny fitopolo kilao samy tafiditra sy nivoaka sokosoko avokoa hoy ny pastera Tsarame. Covid-19 ny tsirairay no mila mitandrina sy mahatsapa-tena amin'ny fanarahana ny fepetra. Fantarana ny seranatsambony Toamasina loza amin'ny tatao any taranaka hoy ny adopte. Dia misaotra anao hatrany misafidy ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao tonga soenao anatin'ny pejy fampahalalam-baovao amin'izao talata fahatelopolo ny volana martsa ny taona 2024 izao. Manolotra ny araba ary tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao sahady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny tatitra mahakasika ny covid-19 farany ho antsika eto Madagasikara avy hatrany ary no manomboantsika ny vaovao amin'izao fotoana izao. Sivy be izao indray ireo namony ainy ny omaly alatsinainy fa 20 ny volana martsa ny taona 2024. 570 ireo tranga vaovao tao anatin'ny fitiliana 750 sy 750 sy arivo natao. 500 kosa ireo sitrana. Toy izao ary ny fitsitsarana ireo tranga vaovao manerana ny nosy. Ho an'ny faritra Analamanga ahitana tranga 720 sy 100, 20 any Diana, ray any Sofia, 3 any Itasy, 2 Analanjirofo, 3 Tsimondrefana, 5 Sava, 5 Boendy, ray Matsiatrambony, 2 Alaotra Mangoro, 40 Atsinanana. Tafisiakatra 520 sy 4 araka izany ny isan'ireo olona manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao, ka ny 570 sy 100 amin'ireo no mitondra ny forme grave. Miisa 3 sy 400 araka izany ireo olona namony ainy teto Madagasikara hatr'izay nisy ny valana aretina hatramin'ny volana martsa ny taona 2024. Fa ho any amin'ny faritra avy hatrany isika tao anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity amin'ny vaovao ny tranga am-piarahamonina dia iray mpianakaviana iray manodidina ny 5 taona no namony ainy tampoka androany maraina tany Ambatondrazaka. Raha araka ny loharanom-baovao voaray dia olona tsy manan-kialofana ny tenany ka izay mba miantra azy no manome sakafo ny fahavelony. Ny Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Raiky mpianakaviana iray sahabo 12 taona eo no ny inditra tampoka atao amin'ny tsenabe Ambatondrazaka ny talata 30 martsa tokony ho tamin'ny 7 maraina tanoany. Tombatombany nanatry maso fa mety anoanana no nafaty ity iray mpianakaviana ity. Chef be ohatran'ilay asmatika reny izy dia rehefa ny chef be izy dia natsotra ny tongony dia niariny niakina amin'ny varavarana amin'ny fidirana io tonga dia niakina teo dia natapitry ny ainy tonga dia teo natapitry ny ainy dia napatorinytsareo eo dia rehefa napatorinytsareo eo zany dia nisy ranga ao nividy lamba nisy mivarotra lamba avaratra ao nandrakofany anazy noho ny aia ny mpitsabo noho ny fisian'ny valana retina malaza amin'izao fotoana izao dia nisy ny fitiliana natao ity ray mpianakaviana ity ary voaporofo fa tsy nahitana izay trangana retina izay ity ray mpianakaviana namony ainy ity. Raha ny tombatomban'ny rehetra lohatreto zany dia anoanana no nitarika izao fahafatesany ity ray mpianakaviana ity izao. Ijanona any amin'ny faritra ihany isika tao anatin'ny toy ny vaovao manaraka fa any Toamasina any kosa indray dia tsy pahany mpikambana anatin'ny Association des origines de province Toamasina na ny adopta ny tetika asa fantarana ny seranatsambony Toamasina. Raha ny fantatra dia androany no nametrahana ny vato fototra andiany faharoa amin'ity tetika asa ity izay tsy nankasitrahan'izy ireo hatramin'ny farany moa. Toy izao indrindra ny fanadihadiany MBS Toamasina. Ny taona 2024 nefa tsy nankasitra andreto mpikambana ao anatin'ny adopy reto ny tetika asa fantarana ny seranatsambony Toamasina. Efa nisy ho izy ireo mifitsirena nataon'ny teknisianina Japone mikasika ity tetika asa ity fa raha mbola miziriziry amin'ny heviny ny fanjakana sy ny orinasa Spat dia miala antsikelikely ny morotsiraka Toamasina afaka 10 taona. Sisy agnatin'ny 40 taona io ary io ranomasina io zany zao mbola hokikena io ranomasina tsika io zany satria hiditra io ranomasina io 50 metre. Io fasika io mbola iroso 130 metre. Zany rehetra zany mbola ho problème be dia be amin'io fanotarana ny seranatsambony Toamasina io. Ary mankataka anareo zay jereo ny dossier momba ny io fa azafaliny fotsiny hoe zao na zao fa misy dossier nataony japonais amin'izy io, misy dossier nataony ministère ny
fort aminanjy io ministère ny travaux publics be lehibe dossier mikasika an'igny io ataonay amin'ny adopte. Raha mifampitambavao hatrany dia androany no nametraka ny vaty fototra faharoa makasika ity tetika saity ny Flora Joel sy ny orinasa Spat. Nitazona ny teny nomena nefa ny Association des origines de province Thomas nanany adop ka ny tsipaka hatramin'ny farany ary tsy miombon-kevitra tamin'ny orinasa Spat sy ny fitondram-panjakana. Izany dia izay adop dia manambarety mbola tsy miova amin'ny hevitray fa tapa-kevitra izay ao anatin'ny kambana adop Thomas na fa tsy hamonjy an'io invitation izay nomenareo anay io satria ny akasitranay dia tsy anaika hatramin'ny farany izay satria anibany tamatavy raha io fizirizirianareo anohy anio tetikasa ao amin'ny pôro. Raha mifanazavana hatrany dia ny Japonais no mpamatsy vola mikasika ity tetika saity nanomboka tamin'ny taona 2024. Nilaza tamin'ny fanjakana malagasy izy ireo tamin'izany fa ilaina ny hevitry ny samy malagasy amin'izay toerana nanaovana amin'ny fanitarana. Nilaza tamin'izany ireo mpikambana ao anatin'ny adop fa eny amin'ny baindy ivondry ihany no toerana sahaza itetika sa io saingy ny ziriziry tamin'ny heviny hatrany ny Spat. Loza amin'ny tatao antaranaka Thomasina nefa izany hoy hatrany ireto mpikambana ao anatin'ny adop ireto ka ilaina ny fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny fanjakana. Lafim-baovao fahatanteraka kosa indray dia mbola lavitrezaka aloha i Madagasikara raha ny fanatrarana ireo ODD na ny tanjony fampandrosoana maharitra no jerena. Voaresaka hatrany mantsy ny fitadiavana famatsim-bola anatanterahina ireo ODD 7 fa nadiadiany Ravirazafimahenina sy Tahiriny Aina. Raha mahalala fa tsy misy famatsim-bola vahiny azon'ny fanjakana malagasy amin'izao. Ilay 50 tapitrisa $, ny ariana jisoviana mirehetra fefa fangatahana ny valy tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha teo aloha Ratsonary Mampianina. Hatreto miato ny asa naovana ny IEM. Tsy mbola nivoaka ihany koa ny PEM na ny plan émergence de Madagascar izay miankina betsaka amin'ny famatsim-bola vahiny. Voatery miady ihany koa ny vahoaka malagasy fa tsy misy intsony ny fanampiana ho an'ny Covid-19. Nampiasain'ny fitondram-panjakana hatramin'ny Keriana Atsimo aza hitetavana vola avy any ivelany. Nazo tokoa 5 mitaraina ny ponina ny fanoana anarivony ireo ny findramonina ny alany tanindrazany nitady asa fivelomana. Tafitra ao anatin'ny ODD ny resaka sosialim-bahoaka izay mbola paraingo ny fahaizan'ny fitondram-panjakana manavaka laharam-pahamehana sy ny rendrarendra. Ny mandina ny fahasalamana izao tsy misy tsy mitaraina ny mpampiasa ny tamazotra tserasera fa feno marary ny hopitaly, tsy misy ny fitaovana toy ny oksijena izay tena ilaina amin'izao. Ireo mpanambola ihany no mahazo fitsaboana izay mbola vidiana lafo. Tsy ny rehetra aloha izany no afaka misitraka fahasalamana eto amintsika. Ohatra kaiky ihany koa ny fitsarana, anjakan'ny kolokoloka saika mampisy korotana eny anivo ny fiarahamonina toy ireo meloka afaka madiodio. Sombony ihany ireo fa betsaka ny sehatra mila renina aingana ka miankina amin'izay ny ahazoana famatsim-bolana tsy toy ny fanatrarana ireo ODD 7 isa. Ny rapport national volontaire ohatrotony akoatran'le fisintomana lesona sy akoatran'le fanehoana hoe eto no misy anay isakisan'le arakarak'le objectif akoatra izay dia itony koa entina hitadiavana famatsim-bola satria rehefa mipetraka hoe eto ny toerana misy atsika amin'ny objectif anankiray nefa ity ny tanjona tokony hoenjena dia mivoaka manaraka an'izay koa zany hoe inona ny famatsim-bola ilaina entina manenjika an'izay. Izany hoe isan'ny fitaovana entintsika hitadiavana famatsim-bola ohatra n'ireny fitadiavana famatsim-bola ataontsika amin'ny FMI ireny ihany. Lafim-baovao ny tranga amin'ny fiarahamonina kosa indray ary dia niakatra fampanoavana androany ireo efa dana niendaka polisy teny Antomadinika ny 20 ny volana Marsala lasa teo. Miaratsy ny fandriampahalemana fokontany maro eto Andrenivohitra no tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny resaka fanendahana sy alabotry ary ny vakitrano. Ny any amin'ny tontolo ambanivohitra kosa indray dia mihamorongatra ny alatromby. Ravirazafimahenina sy Tahiriny Aina Trany. Eto amin'ny fokontany Lanamby sy ny manodidina, toerana iray izay toby fiantsonana ihany koa, tsy latsaky ny 5 isan'andro ny olona vao endaka maraina. Misesesy ihany koa ny vakitrano, aharatrana olona matetika. Amin'ilay misy an'ilay ranobe hitasika eto amin'ilay pasazany vao dia eo no misy ataka. Satria ilay olona zany mandeha maka sisiny amin'ilay ranobe dia tsy mifidy fotoana mihitsy rehefa misy mangingina fotsiny dia hery zalagny manendaka dia mandeha mitsoka ary manohy amin'ny lalamby ary anatiny. Dia ihany koa ilay olona tonga amin'ilay avy any Ambatondrazaka regny amin'ny station mare misy amin'ny 4 maraina
dia efa misy manao matetika eto sy misahatra misy zany dans une semaine satria secteurana ity zany anisan'le zone rose misy hatra ry amin'ny couloir de la mort ry amin'ny Malakamy eo amin'ny Vasakosy misy daholo sy mifidy fotoana misy zareo fa rehefa mangingina fotsiny ary olona efa fantany fa resiny dia efa endahany fanafihana trano zany misy dia misy satria matetika olona mifakafantatra raha fa hoe lasa miasa sisy olona ohatrano dia lasa zareo mandeha miditra ao fa mbola sy misy fahatsy olona fa ry zareo mandratra kapoka raha fa mamaly azy tonga dia velesiny asiny maro. Tsy mbola tafapetraka tsara ny andrimasom-pokon'olona lehibe raha teo ny fari-piadidin'ny fokotany ka mampanano sarotra ny mitady olona iambina izay zaraina amin'ny toerana 7. 3 secteurs zay teo aloha dia izao izy nataonay ho 7 secteurs satria ny problème vague be le manodidina ity superficie-n'le secteuranay ka izay zany amin'izao tonga dia efa miara-miasa amin'ny commissariat vao 3 semaines passées zay nahazo le mpifokarongony atopitany rano andriantany ato fito lahy ankizy kely à l'âge de 13 ans à 17 ans fito. Samy tompona ndraikitra ny fiarovana ny fananany tsirairay tafiditra ao anatin'izay ny fanamafisana ny trano sy ny fanampiana fiarovana toy ny grille de protection na fanaovana varavaramby. Eto amin'ny rivo izao ny fanamboarana varavaramby sy grille de protection no tena be mpanao miankina mafina nefa ny vidiny izay mety mahatratra amin'ny 10 metsy ariary. Ka ohatra zao misy eo anatin'ny herinandro zay mandray olona eo amin'ny 10 eo ohatra zay varavarana tena betsaka aloha hatrety varavarambe tena ataon'ny olona zany fona mbana varavarambe normal zao ety eo amin'ny 1750 eo arakaraka miaraka amin'ny vy iray zao ataonay mifrazo reny ray izy aloha miankina amin'ny patron izy miankina amin'le client zany rehefa miteny izy atao amin'le tena mafy izy dia misy tena vita mafy izy arakaraka izay koa le vola mantsy fa ny akamaroan'ny olona aloha ohatrany hoe valerana 1750 tena ataon'ny olona zao 1,5 zay ny tena betsaka fa raha tena le tena hoe tena mafy izy dia any amin'ny 2,5 grille de protection eo amin'ny 450 500 000 francs zay ny mètre carré. Tsy mandry fahalemana ny faritra rehetra eto Madagasikara tsy an-tanan-dehibe ihany fa nany amin'ny tontolo ambanivohitra koa tato anatin'ny 3 volana izao nisy ireo dahalavo nisy ihany koa ireo mpitandro filaminana no namony eto am-panatanterahana ny asany tsy mbola nahita mba olana mivaingana ny ady amin'ny alatromby vava ihany aloha ilay hoe drone sy bus-nomby lazain'ny fanjakana aiza avokoa ireo fitaovam-piadiana raitra aza ihany koa ny vokatra azo tamin'ireo karazana fiofanana tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ireo firenena vahiny ny mpitandro filaminana tokony ary ny vahoaka mody atao miandro ny mpanohitra. Fa toa efa manomboka miakabidy avokoa ny entana fampiasa amin'ny andavanandro amin'izao fotoana izao ireo mety mifandray amin'ny fetin'ny Pasika rehefa manakaiky toy izao ny fety ny anena nefa ny fahefa-mividin'ny malagasy hoy ireo mpivarotra vitsy ny mpanjifa ka voatery alefa mora ny entana toy ny antody eny Antomadinika ohatra. Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Anatrany. Miady varotra farany ambany ny mpividy atody eto Antomadinika amin'izao efa 100 ariary ny vidiny tadiavin'izy ireo. Mizingizina mihoatra izay nefa ny mpivarotra no mifatiantoka tsy tony tamin'ny roa taona lasa ny ena toy ny mpividy ny mpivarotra atody eto Antomadinika zara raha mahatonga atody 9,000 isa isan'andro ny mpiantoka iray raha mihoatra ny ray ala isa mahery izany tany aloha. Matiantoka ihany satria ny tompona atody zany efa mieritreritra rehefa katoko ny fety mpaka dia miakatra foana ny vidina atody nefa rehefa tonga mivarotra izay dia tsy takatra ny sarabe bahoaka ny vidina atody dia mihanahana fotsiny eo entre le marteau et l'enclume zay ny filazana azy tena miady varotra dia tena hitanao hoe le fahefa-mividy mihitsy ny latsaka le efa-jato foana ny tadiavin'ny zareo nefa tsisy tsony zany faramora eo amin'ny 20 sy 700 arakaraka ny habeny raha mandeha province izy misy makabetsaka fa raha antsika eto Antananarivo eo amin'ny 100 ohatra zany. Miakatra ny vidina atody any am-potony toy ny any mahitsy kely anefa nitobina ilain'ireo mpiantoka izany mba hitsinjovana ny mpanjifa ihany koa tonga eny amin'ireo tsena kely indray 500 ariary na 500 sy 500 ariary ny vidiny iray. Vidy aloha tsy nitombo izany mihitsy fa hita ihany hoe tsy manam-bola ny olona raha mitsena hoe akaiky akatriko ny fety ohatra zao tokony efa tsy hitanareo teto efa madio be fonga nyty tsena ity fa lany ny atody miamirodorodo ny olona maka fa zao mbola hitanareo mbola be atody be mihitsy eto an-tsena tsy mandeha zany ny dikany aliny misy malany amanaliny misy malany 2 arivo sy ray alina olona ray fa raha amin'izao tsy possible raha mihitsy zany tsy possible ho laninao zany. Amin'izao katoko ny fetin'ny Pasika izao
ny mpanao mofomamy no tena mpanjifa betsaka ny atody saka ny iray tsy ahafahana manamboatra mofomamy betsaka nefa ny covid-19 tsy ny rehetra no mahavidy izany amin'ny sarany 2,000 no mihoatra mofomamy sahazan'olona iray na koa mofomamy an'olona 9 ny sarany 3,000 no mihoatra. Eo amin'ny vavaon'ny fiarina kosa indray ary dia amanetsiny ny olona very asa manerana ny nosy eritaona mahery izao nanomboka ny tombo isa noho izany ny sehatra tsy manara-dalàna ao koa ireo nefa olona voatery mamorona asa fivelomana hafa mihitsy. Ravirazafy mahinina tahiry ny aina. Efa eritaona izao no ny karama natsaka rano sy mitatra izany Maria reny mpianakaviany iray mananjanaka 3 mianadahy ny vady no mitarika ny sarety ary anjarany kosa no mameno ireo bidon. Herintsandro no miasa mandritra ny iray andro tontolo vao mahazo R1,000 izy mivady. Mavita amin'ny toerana kilometatra maromaro mialo eo Antomadinika toerana fakan'ny rano. Tena avy ny orana dia tsisy karama izay. Satria vitsy kely satria mitata ranorana daholo ny olona. Rehefa maina dia vitsy arakaraka ny ray. 400 ohatr'izany. Dia ohatrina anday bidon? 200. Miaraka vidin'ny rano? Ie. Firy mitatra anatin'ny mandeha sarety iray indray mandeha ohatriny? Indroa. Dia madama avy mitondra izany izy mpanao? Ny ramosayako mitondra, manampy anazy matsaka. Misy fiatonana nefa ny asan'ny Maria rehefa tapaka ny pompy na koa avy ny orana. Io zao misy filarana io. Samy manana ny tompo dia samy mahalala an'izay bidon filarana eo. Indray ihany rehefa tena maina be ihany vao tapaka. Indraindray adiny ray arakaraka. Tsy misy asa ratsy fa ny fanajana azy ihany no ny fitenenana. Betsaka tokoa ireo very asa na mikarama tapany amin'izao raha tsy ilaza fa sarotra ny mitady asa. Anisany asa vao niforona tsely izao ny posy bisikileta sy ny taxi moto. Enjehana aloha izy ireny amin'izao satria voalaza ho tsy manara-dalàna. Ho an'ny hafa indray, zara raha mahazo R2,000 isan'andro na miasa aza, saingy ny mpanjifa ny tsy misy, tsy ampivitanana sakafo sy fanafody anefa izany. Ny pejy fanatanjahantena ary dia nahazo filoha-vaovao ny Ligue Pasitra Analamanga eo amin'ny tontolon'ny Lomano. Maro ny lesoka tokony ho harenina ho an'ity taranjy ity raha ho an'ny eto Analamanga manokana. Ny resaka tamin'ny mpanao gazetinay ho an'ny androany izay filoha-vaovao izay. Asin'Andriamalala, Andry Rakotomalala. Taranja iray efa be mpakafy eto Madagasikara ankehitriny ny tontolon'ny Lomano. Ho an'ny Ligue Pasitra Analamanga manokana dia maro ireo kluba no tsy tazana sy tsy hita intsony ankehitriny. Anisan'ny sehatra tsy hafa-niala tamin'ny voka-dratsin'ny coronavirus ihany koa ity taranja iray ity, ka tsy maintsy atao ny fomba rehetra amerenana indray ireo kluba tsy hita intsony ireo. Ny zava-baovao eritreretina hoentina izany ao anatin'ny tontolo Lomano eto amin'ny sehatra Analamanga ny resaka dia voalohany indrindra maro ireo kluba izay hita fananginginy. Ny sasany moa tena tsy hita intsony mihitsy, ny sasany kantona noho ny antony maro. Eo ny resaka infrastructure, eo ny resaka ara-taratasy dia ireny aloha izany no ezahana voalohany indrindra ho antonona mba ho velona indray satria ny efa teo izany aloha izany aloha no ezahana ho opérationnel na hoe hiverina ao anatin'ny sehatra fanaovana compétition satria hatreto dia tena mevitsy ny club eto Analamanga. Araka ny vaovao farany fantatritsika iny dia tsy misy aloha izany ny championnat de Mada izay nokasaina natao tany Toamasina araka ny fanapahan-kevitra moa izany avy amin'ny fédération dia hatreto koa ny fanatanjahantena rehetra dia mbola tsy azo atao aloha izany izay hoe fivorovoriana izay. Raha araka ny fanazavan'ity filoha ity hatrany dia antony maro no mahatonga izay tsy fahitana intsony ireo kluba ireo izay, ka anisan'izany ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa, ny lafiny arabola sy ny maro hafa. Ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena dia tsy mitsaha mitombo amin'izao. Ny isan'ireo olona namony ainy any Birmania ny vokatry ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana ny voalohany volana febroary lasa teo. Mienjandroa hatrany mantsy sy ny tady eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ka saika isan'andro ny fifandonana eo amin'ny rotonta. Zavandre Mahefa, tahiry ny aina. Araka ny tatitra navoaka ny fikambanana iray ao Birmania dia sivily miisa 500 hatreto no fantatra fa namony ainy taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila ny 2 febroary lasa teo. Mpianatra sy tanora avokoa ny akamaroan'ireo voatifitra noho ny fanoherana io fanonganam-panjakana io. Anjatony ihany koa ireo voasambotra tao anatin'ny 2 volana izay.
nanambara moa ny sekretera général ONU Antonio Guterres fa tsy azo ekena ary melon'izy ireo tanteraka amin'ny famonoana sy ny fanaovana herisetra amin'ny vahoaka tahaka izao ka isy ny fivoriana ho tanterahan'ny filan-kevitry ny filaminana ao anatin'ny firenena mikambana raha-pitso alarobia voaterina piaty fojomaika ny fifanarahana raha-barotra amin'ny Birmanie ihany koa États-Unis noho ny zava-misy any an-toerana raha nitatitra trano dia sivily misy 10 indray no namony any ny asa-bosa laza teo izay nahitana zazatsy ambotona misy 7 na dia teo aza nefa izany dia tsy nahasakana ireo vahoaka nidina an-dalambe indray izany sy ho malalatsinainy ka olona 740 no indray namony ainy nisy moa nietsika nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana androany ho fanomezam-boninahitra ireo namany namony ainy ka tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe hatrany no nanehoany izy ireo izany. La marche est accompagnée de slogans politiques. Fa mampivarahontsana tanteraka ny firongatry ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola tsy voafafakory ny takaitrana velany Covid-19 andiany voalohany dia izao miditra amin'ny andiany faharoa izao sahady miaraka amin'ilay Covid-19 variant. Naneho ny heviny mikasika izay androany ny filoha-hevitry ny RMDM tetsy Belair. Asin'Andriamalala sy Andrakotomalala. Ny filohan'ny Repoblika mihitsy no laza tamin'ny fandarana manokana izay nataony fa tafiditra eto Madagasikara ilay Covid-19 amin'ny andro vaovao ary avy atsy Afrika Atsimo. Ny aika ihany koa ny filoha fa tamin'ny alalan'ny botry antsokosoko no nidiran'ny valanaretina mahery vaika io teto Madagasikara. Mampametra-panontaniana dia ny hoe aiza ireo mpanara-maso ny sisy tany. Tsaroana tsara matsy ny fivoahan'ilay bolongambolamena antsokosoko ny ala teto Madagasikara izay tratra tatsy Afrika Atsimo. Mivoaka ny volamena eto antsokosoko, miditra ny aretina antsokosoko. Ina ihany zany zavatra tsy ho antsokosoko eto. Raha ohatra ka ity fitondram-panjakana ity no mbola eo dia ho antsokosoko daholo zany. Dia misy maty antsokosoko koa zany any. Dia misy alevina antsokosoko koa. Raha fomba fiteny sy fomba fiasa sy fomba fitantanana an'izao firenena zao zany dia antsokosoko daholo zany zavatra rehetrarehetra iainantsika eto. Fanjakana miaro ny tany sy ny sisy tany ary miteny hoe misy olo tafiditra antsokosoko, izy ary no tavandraitsika hiaro an'ity firenena ity. Raha ny fanjakana zay manana ny fitaovana rehetra, na ny radara, na ny mpitandro filaminana, na ny vedety, na ny sambo rapide ananantsika zany. Mbola ho mafy ny ady atrery Madagasikara amin'ity valanaretina coronavirus ity ka mbola namamafisy ny pasteur Tsarame Edouard Atrany afa tsy misy afa-tsy ny vaksiny irery ihany no afahana miady amin'ity valanaretina ity. Tsy te hiresaka zavatra maro ankoatry ny misy vaksiny eto faran'izay aingana mba hiarovan'ny vahoaka malagasy miaina. Manaraka sahirana ny olona eny amin'ireny tombam-pahasalamana maro samihafa fa ny taraina fa tsy ampy ono ny fitaovana hoentina mitsabo indrindra fa ireo fitaovam-pisefona izay mamerina aina haingana tsy misy fanakaiza le lazaina fa no viditsika. So dia mazavatra nofaina ka naverina any amin'ny tompona ary regny sa aiza ny toerana misy azy ilaina izy amin'izao fotoana izao ilaina. Raha tsy ahivina ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia efa feno avokoa ny hôpitaly rehetra raha tsy laza afa-tsy ny eto an-drenivohitra. Tsy maraka intsony koa ny oxygène raha araka ny loharanom-baovao. Fa tsy misy resaka intsony hatreto ny fampiavanan-pirenena izay fototry ny tena fampandrosoana hoy ny avy eo anivony antoko CRN androany. Zava-dehibe indrindra ho an'ny malagasy anefa ny fampiavanan-pirenena izany araka ny fanazavany. Asin'Andriamalala, Andrakotomalala. Anisan'ny fototra iray lehibe antoko ny fampandrosoana tena izy eto Madagasikara ny fampiavanan-pirenena hoy Tabera Randriamanantsoa. Ny mahagaga nefa dia ny mpanohitra manao ny asany indray no enjeh ny mpitondra fanjakana fatratra, izany hoe ny mpitondra fanjakana indray no manohitra ny mpanohitra hoy Hatrany Tabera Randriamanantsoa. Dikan'izany zany tsy maintsy ovana io lalam-panorerana io ho lalam-panorerana dia réconciliation nationale fananganana firenena. Ninona ny programanao na ieminao zany sisy raha ho tanteraka eto raha tsy misy ny réconciliation nationale. Ary amin'izao dia tena fotoany réconciliation nationale daholo satria eran'izao tontolo izao dia mitaka an'io réconciliation nationale io daholo. Même la France dia manao réconciliation ihany izy.
satria ao reo mpivahiny eo aminazy ireo sy mesy mila réconciliation nationale ka eto ny mpisondrana moa zany dia manezaka ny mpanohitra izy sy solution zany hoe fanezana ny mpanohitra fa ny asanao no amboaro io asanao amboarinao ampisy réconciliation nationale dia fijerevanao ny vahoaka eka aloha vahoaka malagasy hoe mihinan-kanina ve izato misy ve ny sécuritény misy ve ny asa misy ve ny santé mandeha ve ny école ny santé zao dia sy misy satria jerevinao fa na ny fanafody ikarakarany covid aza sy misimisy anano amin'ny hôpitaly na ny oxygène aza efa manana ny CFM isika eto Madagasikara izay rafitra natokana anao ny fampihavanam-pirenena saingy tsy azo itokisana noho ny izy miankin-doha amin'ny fanjakana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Le CFM zany sy afaka manao réconciliation nationale zany hitasika io bloqué izy am'le texte réagir anazy bloqué izy satria ambola le fitondrana fohy be ny tena mame anazy ka raha ny mpanao ny mpitondra fohy be sy mirosana amin'izany fampihavanam-pirenena zany dia bloqué izy fa le androm-panjakanao atokana tena indépendant be misy izy mahafaka izy zany satria io efa lany tany mapotoa fa ny ONU misy no financé ny fa sy ny État malagasy izay nagnapetrahan'ny ONU ny président Zaf teo fa sy ny Kenyan Razoely moa izy zany hoe io androm-panjakana anankiray ny comité international satria ny investisseur ho tonga eto ka raha zao ohatra ka sy mikorotana atsika sy mifagnaraka sy afaka investir eto izy dikan'izany zany volany misy zany midobaka amin'io mba hahafahany tena mirosa amin'izany fampihavanana zany. No amafisy ny Taberaran'Andriamanantsoa any fa raha nampidiriny Flora Joelina tao anatin'ny velirano izay nataony ny fampihavanam-pirenena dia tena vonina iroso amin'izany ny tenany. Anisany asa miandratsika kanefa tena ampirindra ny fampivoarana any Madagasikara ny famaranana araka ny tokony izy ny fampihavanana malagasy. Tsy mbola vita nefa zany ka lasa mampandriga ny fitoniana eo amin'ny fiarahamonina sy ny raharaham-pirenena. Fa somary iverenantsika kely ato anatiny ity fanadihadiana ity indray mahakasika ny Covid-19 satria dia tsy mitsamiakatra amin'izao ny isan'ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19 eto amintsika. Efa maro ihany koa moa ireo namony ainy vokatry ny aretina ankoatra ny fepetra no raisy ny fanjakana nefa dia ny tsirairay mihitsy no mila mahafetena sy mitandrina sy tonga saina amin'ny fanatanterahina ireo fepetra rehetra toy izao indrindra ary ny fanadihadiana Injava Andriamaefa sy Mathieu Prince. Anatin'ny andihan'ny faharoa amin'ny valanaretina Covid-19 isika eto Madagasikara. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay dia tsy latsaka ny zato nisan'ireo tranga vaovao anatin'ny iray andro. Betsaka ireo namony ainy. Mahery vaika amin'ny fisehoan'ny aretina ary anatin'ny ora vitsy dia mahafaty. Tsy ho vita amin'ny fanjakana intsony anefa ny fe izany ho nisy olombam-bahoaka Jerry Randriambolaina ka ny rehetra ny tokony hitandrina mafy raha naraka ireo fepetra-pahasalamana rehetra. Tena mianaka farak'izay tena mianaka ity aretina Covid ity zany. Ary raha ho anahy manokana mihitsy zany aty amin'ny faritra avaradrano zao dia maro ireo olona mitaraina mitady hôpitaly mitady toeram-pitsaboana izay tsy lasany amin'ny hôpitaly intsony fa mitsabo tena ohatrany ny ankamaroan'ireo olona eo. Anisan'izany na ny olona manodidina ny tena koa raha dia be dia be voanio zavatra eo amin'izao fotoana izao ka izay ny anekena anetanako ny vahoaka malagasy tsy akanavaka eo ihany koa ny vahoakantsika vahoakana avaradrano tena mitandrema. Tsisy olona afaka hiaro anao, tsisy olona afaka hitsabo anao fa tena ianao ihany. Raha ihany fitsinam-panjakantsika tena tsy reraka fotsiny eto fa alohantsika no mitandrina ny tenantsika dia aloha ihany koa tsika mba mitandrina ny hafa ihany koa. Nanamafy kosa ny olombam-bahoaka fetrana lamozafim-bololona fa ilaina amin'ny fanasaziana ireo olona tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana saingy tokony atao ampiheverana izany fa tsy voamay ampiditra maloto anatin'ny vatan'olona indray. Fa izy kosa angamba ny olona anjaran'ny fanjakana no mijery satria tsy fanao kosa angamba hoe sanatria ery amin'ny rano maloto no asena ireo olona tsy manaraka amin'ny fitsipika fa mijery fepetra angamba ny asa nanaovana lalàna mihitsy raha ilaina amin'izay zavatra satria tsy mety hoe mampiosina maloto ny olona ry anaty tatatra ry satria tsy nanaraka lizy anjaran'ny fanjakana no mijery sy mandray fanapahan-kevitra mahakasika an'izany. Resaka famindrahana fanafody ihany koa tokony ampiana koa fa nany aminay boriboritany fahadimy zao dia mitaraina ny amboditsiry fa misy mamoiny ainy ao misy ny marary be dia be izay fa manana endrika le mitondra le soritra le aretina zany ka dia manamafy an'izay mba tonga saina ary vahoaka malagasy fa ho ri-pakety isika raha tsy mandray andraiky tsika mianakavy ady ombonany dia ady iraisana ka dia samy tonga saina.
tapitra ny fampalalam-bavao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny ekipa rehetra ny arana nomana sy ny arana natontosa izao fampalalam-bavao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha-piso indray ny tenako